Salama daholo a faly mahita anareo a dia androany indray antsika hanohy ny vidéo antsika amin'ny fianarana javascript dia hianatra antsika momba ny type de données. Atao aoriana ny ianarantsika variable dia hianatra izany antsika hoe information manao anaby ary ny karazana information azontsika stockena ao anaty variable. Mety hoe tsy ao anaty variable ihany koa fa mety hoe résultat misy fomba be dia be ampiasana ny type de données dia izay no resantsika androany. Ao anatin'izay ny fomba ny parametreko nina VS Code teto dia araka ny efa niresantsika teo amin'ny vidéo taloha mila mi-install an'ity extension koa KGS ity dia izay ny ahafahantsika mi-exécuter an'ilay javascript ao anatin'ny VS Code ihany. Dia raha tsy fantatra hoe ahoana ny mahatonga ny VS Code-nao ho tsy misy zavatra hafa afa-tsy ilay fichier sokafanao zao fotsiny ihany dia manao CTRL SHIFT P ianao na commande SHIFT P amin'ny Mac dia misy an'ity hoe zen mode ity, manao hoe zen ianao zen dia afaka activenao ilay zen mode dia izay no manala ny zavatra hafa rehetra afa-tsy ilay fichier sokafanao ihany eto amin'ny VS Code. Dia indao hiresaka momba ny type de données voalohany avy hatrany tsika dia tsy inona izany fa ny nombre. Dia ahoana ny fampiasa nombre anaty javascript dia ohatran'ny efa nianarantsika tamin'ny exemple teo aloha tamintsika nampiasa variable ihany izay tonga dia ampiasaina en tant que nombre fotsiny izy ohatra hoe x égale 30 dia mampiasa ny type de données en tant que nombre tsika izay. Dia afaka mampiasa décimal ihany koa tsika 30.2 ohatra tsy virgule fa point no ampiasaina aty anatin'ny programmation izay moa ilay izy en général satria amin'ny teny anglais. Dia misy opérateur basique vitsivitsy ihany koa reto azontsika resahana jerena dia ohatra hoe afaka manao addition tsika addition égale x plus y ohatra dia azontsika aseho eto ambany eto ilay addition coquin no mahatonga antsika mahita an'ilay résultat eto izao dia raha ovaintsika ilay valeur aty ambony aty dia miovaova azy ny eto satria nataontsika variable ilay izy. Dia ahoana indray ny soustraction mampiasa ohatra hoe x moins y dia avy eo tsika manao hoe soustraction dia asehony antsika hoe io ny résultat. Dia afaka mampiasa multiplication ihany koa tsika ohatra hoe multiplication égale x fois y ohatra dia ataoko hoe multiplication dia ananantsika eto izao ny résultat. Dia ny division indray amin'ny alalan'ny ity opérateur ity dia azontsika printena eto ambany les division dia azontsika izany résultat ny division. Dia izay aloha ny momba ny nombre raha ohatra hoe ataontsika indray mijery izany miaraka amin'ny opérateur vitsivitsy de base. Dia manarak'izay tsika dia hijery ny strings na texte ao anatin'ny javascript. Dia ny fomba fampiasana azy dia amin'ny alalan'ny fametrahana ilay texte ao anatin'ny QME. Ohatra izany hoe manao eto hoe texte égale dia sokafako ilay QME dia avy eo eto afaka manao hoe mon texte dia avy eo raha ohatra ka tiako aseho eto ambany eto ilay texte dia manao hoe texte fotsiny dia asehon'ny coquin-tsika eto hoe izao ny contenu an'ilay texte nataontsika. Tsy voatery hoe QME ihany fa afaka atao apostrophe ihany koa. Raha ohatra ka manao apostrophe anankiray eto dia hitanareo hoe tonga dia mpiny fanidinana azy sahady ilay izy. Ahoana aloha fomba nidupliqueko an'io ligne io teo veriko kely manao fotsiny hoe alt dia shift dia direction bas dia dupliquer makany ambany ilay ligne teo ambony dia avy eo eto afaka manao hoe AP dia manao apostrophe dia tonga dia mid ilay izy dia rehefa manoratra ato anatiny izany avy eo dia hoe mon notre texte. Mifangaro eto daholo moa izany ny français sy ny anglais fa tsy maninona.
dia ahoana indray raha ohatra ka te hampiasa apostrophe tsika ao anatin'ilay texte. Raha ohatra zao ka eto amin'ity hoe apostrophe ity lao avoakantsika eto ambany eto ny résultat no ohatra hoe anaontsika hoe j'adore. Dia hitanareo hoe misy erreur ilay izy satria maninona ity apostrophe eto ity manokatra n'le string na le texte. Dia raha ohatra ka tokony apostrophe manaraka manidy azy dia ao anatin'le texte nefa misy apostrophe dia lasa iny apostrophe tao anatin'le texte iny no manidy an'le données zany. Fomba hialantsika amin'izany dia afaka tenentsika hoe caractères spéciaux ty ao anatin'le apostrophe ty dia manampy anti-slash sika backslash. Dia zay no ahafantarany hoe ty tsy considérena ho afaka manidy an'le chaîne de caractère fa ao anatin'le texte ihany io. Fa ny fomba moramora kokoa ihany koa nefa hanaovana an'izay dia afaka atao anaty texte ao anaty guillemets fotsiny ilay izy rehefa misy apostrophe ao anatiny. Raha ohatra ato ka manao hoe j'adore dia hitantsika hoe tsy mila annulentsika le caractère n'le apostrophe eto. Dia ohatr'izay koa raha ohatra tsika ka te hampiasa guillemets dia afaka ataontsika ao anaty apostrophe le izy hoe ohatra hoe dia avy eo afaka ampiana guillemets ato anatiny ato dia afaka mampiasa guillemets ao anaty apostrophe tsika amin'izay fotoana izay. Dia ohatr'izay ny fomba hidéclarena texte sy fampiasana azy. Dia misy ihany koa ny antsoina hoe template strings na template littéral. Dia ohatra zany zao tsika manana hoe nom égale John. Dia avy eo tsika te hampiasa texte mampiasa an'io variable hoe nom io. Dia afaka manao zany tsika hoe introduction ohatra égale dia hoe bonjour je suis de John. Raha te hanampy an'ilay variable eo ambony tsika eto dia afaka manao concaténation dia mampiasa an'ilay nom eto. Ok, dia raha mbola te hampiasa texte indray tsika mifanampin'io dia manao plus indray tsika miconcaténer an'ilay texte dia avy eo ohatra ataoko hoe point ohatra zany. Raha ohatra hoe affichentsika eto ambany eto introduction io dia miteny izy hoe je suis John dia avy eo misy an'ity point ty ato aoriana. Dia raha ohatra ka manova eto ohatra hoe do dia je suis do dia zay ozy izy. Fa moramora kokoa ny manao an'izay raha ohatra tsika ka mampiasa ny template strings. Dia ahoana indray ny fampiasana azy au lieu de apostrophe na guillemets dia backtick ny ampiasaina. Dia le backtick ny fomba ahitana anazy raha ohatra izy ka amin'ny clavier AZERTY dia Alt GR7 na CTRL Alt 7. Fa raha amin'ny QWERTY izy dia eo amin'ny gauche ny misy ny 1 no misy anazy. Dia eto tsika afaka manao ohatra hoe je suis John dia point. Dia ity John ity raha tiantsika hampiasa an'ity variable eto ambony eto ity dia afaka manao fotsiny tsika hoe dollar dia ilay anaran'ilay variable ao anaty accolade. Dia afaka manana résultat mitovy an'ilay teo tsika sady moramora kokoa manoratra azy no afaka hoe mampiasa variable betsaka tsika atao anatiny ato. Eto ohatra zao hampiasa an'ilay texte tary ambony dia mora kokoa ny mampiasa anazy amin'ny alalan'ilay template strings. Dia zay no momba ny texte dia hiresaka indray tsika izao momba ny booléen. Ny booléen dia afaka manana valeur vrai na faux. Zany hoe littéralement ohatra zany ilay izy ohatra zany hoe let résultat égale true na false. Zay no afaka ao anatin'ny booléen. Dia ndao tonga dia resahantsika ao anatin'ny exemple sahady ilay izy. Ataontsika hoe misy note na mpianatra. Misy hoe let note égale 12. Dia avy eo tsika
Andaontsika amorona texte anankiroa satria izay vao nianarantsika teo momba ny type de données hoe texte. Dia andaontsika hiteny hoe let bon résultat égale ataontsika hoe très bien. Ataontsika izay ny ao anatin'ny texte bon résultat. Dia avy eo eto ambanintsika afaka manao indray hoe mauvais résultat. Dia ny ao anatin'le variable hoe mauvais résultat ataontsika hoe insuffisant. Dia avy eo zany ahoana ary zany ny tenenantsika hoe tsara le note na tsy. Dia eo moa zany zao ny ilantsika n'le type de données booléenne satria raha ohatra ka tsara le note dia afaka teny fotsiny tsika hoe raha tsara le izy dia ozy tsika hoe oui vrai tsara le note, sinon false ratsy le note. Dia ny fomba hanaovantsika an'izay fomba angalantsika an'izay dia amin'ny alalan'izay ohatran'izay nataontsika izay amin'ny alalan'ny comparaison voalohany. Izany hoe tsika zany afaka manao hoe let atao hoe bon égale note comparentsika le note amin'ny 10. Dia raha ohatra zany le note ka supérieur à 10 dia true ny valeur an'ity hoe bon ty. Izany hoe eto zany mila haintsika tsara manasaraka anazy ireto hatreto les comparaisons. Dia raha ohatra ka marina ity comparaison ity dia ny résultat n'io comparaison io no mipetraka ao anatin'ity variable ity booléen le typany eto zany fa tsy nombre na string. Lasa ny asehoko anareo hoe raha ohatra ka aseho antsika hoe bon eto dia hitanareo hoe true ny valiny satria note supérieur à 10 marina zany sa tsy marina? Marina zany, noho izany true zany. Fa raha ohatra ka 8 dia marina indray le note supérieur à 10? Non, tsy marina. Dia ohatr'izay ny fampiasan'ny booléenne. Dia avy eo any aorianantsika hiresaka momba ny condition izay tena ilana betsaka anazy io dia afaka manana exemple pratique kokoa tsika amin'izay fotoana izay. Izao indray tsika hiresaka momba ny type de données nul. Rehefa ahoana les données ny nul? Matetika aloha zany les données raha ao anatin'ny hoe fichier anankiray codénant dia mety tsy hisy an'io valeur io. Fa raha ohatra hoe maka information ianao avy any amina toerana anankiray, ohatra hoe get picture ohatra zany ny anaran'ilay zavatra ataonao. Any aorianantsika miresaka fonction dia ho hitantsika hoe misy utilité an'ilay type de données io. Dia raha ohatra ka misy sary any dia objet no azonao. Izany hoe anananao le anaran'ilay sary, le URL, ny daty nivoahany. Fa raha ohatra ary ka tsy misy micorrespondre amin'ilay requête nataonao dia inona no azonao? Nul no azonao. Dia ohatr'izay nul. Dia ny fomba hitantsika anazy misimisy kokoa ngamba dia ao anatin'ny pratika fa hitantsika izay tao anatin'ity type de données ity aloha. Dia ny resaka objet sahaditsika teo fa inona tokoa moa zany hoe objet zany na object. Dia ny objet dia type de données manana propriété maromaro. Izany hoe teo zao ny teny hoe nom égale John. Dia ny azontsika atao dia manana données anankiray na hoe variable anankiray na type de données anankiray manana propriété maromaro. Ohatra zany tsy mila variable maro be tsika anaovana hoe name ohatra hoe John, name égale John zany. Dia avy eo indray John age égale 30. Tsy mila manao an'izao tsika raha ohatra hoe azo lazaina ho considérena ho objet anankiray ihany le propriété anankiroa satria momba ny John daholo izy roa. Dia afaka manao zany tsika hoe let John égale mba hitenenantsika hoe objet io dia mampiasa ny accolade tsika. Ao anatin'ny accolade tsika déclarer ny propriété tsirairay avy. Ohatra hoe name dia 2 points fa tsy égale ny ampiasaintsika eto dia ohatra hoe John. Dia avy eo tsika mampiasa virgule manelanelana anazy amin'ny propriété manaraka dia age ohatra hoe 30. Dia avy eo ohatra hoe loves guitar, hoe tia gitara ve izy sa tsy
zay zao dia ilantsika an'ilay booléenne dia true. Ok, dia ohatr'izay ny ahafahantsika mampiasa ny objet. Dia ahoana zany ny fomba azahoantsika nom John eto? Afaka manao fotsiny tsika hoe John point name. Dia tsy apoitra ny coca moa zany ilay izy par défaut fa mila ataontsika ao anaty console.log dia azontsika les propriétés name ao anatin'ilay variable John. Afaka asehoantsika koa ny âge afaka asehoantsika koa ny valeur an'ny loves guitar dia mananantsika hoe true izy marina zay ilay valeur ao anatin'ilay loves guitar. Dia zay ny objet ao anatin'ny javascript. Dia izao ndraintsika hianatra momba ny array. Array na hoe tableau amin'ny javascript dia mihazona listana données. Ohatra zany hoe raha te hanana listana mpianatra isika dia afaka manao hoe let étudiant ohatra dia ataontsika égal dia sokafantsika ny crochet dia afaka listentsika eto ilay mpianatra rehetra. Ohatra hoe John ohatra ao anatin'ny mpianatritsika dia Maria ohatra. Dia ahoana ny fomba hangalantsika ny information ireo hoe ahoana ny ahafahantsika miliste anazy. Amin'ny vidéo manaraka tsika dia hijery ny fomba hilistena anazy na ampiasa ny ao anatin'ilay tableau. Fandroany aloha tsika hijery ny fangalana ny élément anankiray ao anatin'ilay tableau. Dia ny tableau ao anatin'ny javascript dia misy hoe index. Ilay index ohatra hoe ny élément voalohany ao anatin'ilay tableau. Dia amin'ny javascript ny élément voalohany dia manana ny index 0. Manomboka amin'ny 0 zany ny index ny élément ny tableau amin'ny javascript. Raha ohatra zany ka te haka an'ilay élément voalohany ao anatin'ilay tableau étudiant dia mila manao hoe étudiant dia sokafako ny crochet dia manao hoe 0 dia tokony ho John ny ao anatiny ao. Raha ohatra hoe ampiako console.log dia ataoko ao ilay izy dia hitanareo hoe manana hoe John satria John ny élément voalohany. Dia ny élément faharoa zany index dia ohatr'izay hatrany hatrany. Dia montrentsika eto raha ohatra ka manao hoe 1 dia hitanareo hoe Maria ny soratra hoe satria Maria ny élément faharoa. Dia raha ohatra zany hoe 2 indray izay tokony ho élément fahatelo dia undefined ao izy satria tsy misy an'izay troisième élément zay ao anatin'ilay tableau. Ahoana ary ny ahafahantsika manampy anazy? Afaka manao fotsiny tsika hoe étudiant point push dia avy eo tsika atontsika afaka manao hoe Lisa. Dia raha ohatra tsika ka miverina mijery ny troisième élément ao anatin'io tableau io dia ananantsika hoe Lisa ilay vao nampiderintsika teo no élément fahatelo ao anatin'ilay tableau. Dia izay ny fianarantsika androany momba ny type de données amin'ny javascript. Mino fa afaka nampitombo fahalalana anao zay nefa ihany koa manampy antsika izay amin'ny vidéo manaraka ianarantsika satria mitombo hatranintsika isan'andro dia manomboka amin'ny fototra daholo ny zavatra rehetra. Dia raha ohatra ka nankafizinao izay vidéo izay dia aza adiny mamela réaction mamela j'aime. Raha ohatra ka misy fahatsapahanao tao anatin'ity vidéo ity afaka mametraka commentaire ianao. Raha misy fanontaniana na fanamarihana dia afaka mametraka commentaire ihany koa. Dia raha mbola tsy abonné ianao dia aza adiny misabonné amin'ity page sika ity dia izay aloha ny androany fa mandram-pionao daholo.